manodidina ny arivo lamba isa-taona ny vokatry ny kooperativa famiova izay nisehatra anatin'ny tenina ao ranomafana. Nanomboka ny taona 2024 ny niara-ny asa ka nahazo fiofanana sy fototra-afitrasa anodinana sy amarotana ny vokatra landy. Izy ireo tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny fandaharana asa Prospere. Asa mila finiavana sy fitiavana ny tenina izay nahitan'ireo mpikambana fahombiazana na dia nandalo fahasahiranana azy noho ny fisian'ny aretina Covid ka nampiana ny mpitsidika amin'izao fotoana izao. Na izany aza, hita fa efa miroborobo ny fiarian'ny kooperativa. Dingana maro no nahazoana fahombiazana ary niteraka asa ho an'ireo mpikambana izany ka nampiova ny farim-piainan'izy ireo. Hainy ny mandrindra sy mandamina ny asa amin'ny mahampandraharaha sy amin'ny maharenim-pianakaviana noho ny fampiofanana azony mahakasika ny fitantanana ny fandraharahana. Tamin'ny 2011 iaho no nijanona nianatra dia nitady asa iaho sy nahita dia nisy fampiofanana mpanenina tato fandraisana tanora dia tapa-kevitra faniditra tamin'io dia vita ny fiofanana dia hatramin'izao moa iaho zany nijanona ato ny asa aty ihany. Hitako fa tena nampandroso nampiova ny farim-piainako izany ny fijanonako tato fa maro ny traikefa azako tamin'ity ary maro koa ny fiofanana izay nataoko dia amin'izao fotoana izao zany na dia mandalo olana ny orinasa satria sisy ny tsena noho ny aretina dia sy mankivy anazy zany izay fa mbola hijanona aty ihany amin'izay hampandroso ny orinasa.